Aho ny ankizy vavy nampanampy an-drano. Zaho ilay manao fanasan-damba, manasa vilia, mikarakara ny sasan-drano. Aho ilay mifoha aloha indrindra ary matory farany indrindra. Aho koa ilay mikarakara nahandro nefa mbola tsy mihinana. Aho ilay mihinana ao an-dakozia ary mihinana anaty vilany. Rehefa misy raha very dia voapanga aho. Sady amin'izay aho ilay voaheso andro manaligna aho. Hoe kala-piasa, tsy misany kely loatra izay teny fotsy voatengo eto koa. Na dia malahelo aza zaho dia tsy misy masikaritra n'izany. Tsy mananjo nipetraka amin'ny seza fiandrianana aho. Eny tsy mananjo na dia hipetraka hijery tele rehefa mba vita ny raha ataoko. Tsy mananjo niaraka hipetraka amin'ny latabatra ao aho. Amenao raha ny maro aho. Tsy misy mahita ny masoko mena, ny lamosiko mivoaka, ny hodisako maina. Mandeha tongo 100 kilometatra maro aho mba azahoana rano mandritra aho mbola mipetraka ambony fandriana. Samba nanambitina ho anam-pianarana aho namoy ny ray aman-dreniko alohalosa azaho samy mitony irery mba hamihomby amin'ny fiainana. Aho ny ankizy vavy nampanampy an-drano. Rehefa any am-pianarana ny zanakao, aho kosa manadio. Na voan'ny tazo aza dia manohy miasa hatrany, fa ny fiainana ro mampianatra. Tsy maintsy manao ho toy miaramila mba hivelomana, mahantra ara-pitiavana, indrindra ara-bola. Na dia mpanomponao aza aho, dia mba mila fitiavana ihany, mila fandiniana lalina, mila fanazana ihany koa. Nanandray sy reny ihany koa aho fahiny. Fantary fa reraky ny fanalambaraka ao aho. Eny, zaho ilay nofy sy rano hafa. Toanao ihany aho, mahantra fotsiny mba manana nofinofy ihany koa, mpanampy aho. Zay ilay haratra tantara kely izy ity nalaintsika tamin'ny boky ilay voatsarana vavy nosoratan'ny Noenjanahary Lalaina. Hafatra kely izy ity samy manana ny fiainantsika, samy manana ny tsy mampitovy azy fa ny fanajana olona ny zava-dehibe amin'ny fiainana. Hafatra kely izy ity natolotra ho anao izay anatin'iny situation iny mpanampy. Aza adino ny mizarazara ny hevitra ao, aza adino raha misy zavatra hadiny kely teo nosoratan'ny mpanoratra dia afaka tohizanao izay zavatra iainanao mpanampy na zavatra hitanao amin'izao androntsika izao. Aza adino ny mipartage, amin'ny abonné raha te ahita ny videontsika manaraka ianao. Zay ary ny hoe dia mirasoa antsika rehetra amin'ny manaraka indray, veloma!